fahaly miarahaba asika rehetra mpanaraka sy tapaka ny Malagasy ny tenako androany isika dia ndirisidresaka indray ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao toy ny mazatratrany moa dia famitianam-baovao no ataontsika eto amin'ny Malagasy ka ho fitinina amintsika ireto tebaka manaraka ireto tafika Malagasy nanome fitaovana hanatsarana ny asa ny ministera haratsindalana RN31 tena sahirana ny mpampiasa n'iny lalam-pirenena iny rehefa fahavaratra ny andro trafika na harem-pirenena VATOSOA milanja 12 km mahery nosarina tamin'ity androandroany ity amaranantsika azy dia raha fisamborana marika tatandraza tany Bekily familoan'izay dia azodiny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravana ndreny hevitra anaovantsika vidéo manaraka eo azodiny ihany koa milaiky ny vidéo antsika ary azodiny toraka zandratrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'sisy tongata Malagasy toy izao ny fanaovana azy sy ampendrely isika fa vetrany tonga de vavany ndawary raha marika tatandraza nilaza ny gendarmerie fa nandany fiantsona azy i marika tatandraza ka nosamborana tany Bekily ny raiky amin'ny 3 Desambra 2024 tolakandro ny antony dia nisy famotorana ara-pisarana ny ilana azy taty amin'ny fiadidiana Antananarivo ny komande ny kompani Bekily no nanatanteraka izany fisamborana izany nanohitra izy ka niteraka fianjerana tamin'ny lalana izay namparatra ny handriny sy ny vavany nanamafy ny gendarmerie fa sy nisy gendarme mambo na ny kastanana ny marika tatandraza nandritra ny fisamborana azy ary nisy vavolombelona sivily maromaro teo rehefa tao isoanala betroka hihazo ny Antananarivo moa dia niato kely ny dia ary rehefa nanomboka sahady ny famotorana ka rehefa azo avokoa ireo angom-baovao taminy dia navototra sy nalefanody ary mbola nomena fitsaboana tao amin'ny hôpitaly hanarahana ny fahasalamany tanteraka efa misokatra araka izany ny famotorana mahakasika ny fanehoan-kevitry ny marika tatandraza ireo hahafahana mamantatra ny marina ny zavanitranga ka hamaritana ny anjarandraikitsy ny tsirairay tao anatin'ny tranga iny sy ny handraisana fepetra mifanandrifa amin'izay satria moa nilaza i marika tatandraza fa nisy nidaroka izy ary tsy nianjera zany moa izy fa tena inina nidarohany ka mifanohitra tanteraka amin'izay voalazan'ny reto zandary ny voalazan'ny marika tatandraza ka noho izany ara dia arahantsiketo ny tohiny izay raha marika tatandraza izay haratsindalana RN31 tena sahirana ny mampiasa n'iny lalana iny rehefa fahavaratra ny andro lalana mirefy eo amin'ny 770 kilometatra izay mampitovy belanina Antsoia tafiakatra hatrany amin'ny 4 ariary ny sarandalana ankehitriny ireo fiara matanjaka toy ny camion tracteur Land Rover ireo ihany ny fitaovam-pitaterana miasa amin'izao fotoam-pahavaratra izao miandrandra fahavitany ity lalam-pirenena ity ireo mpampiasa ny lalana indrindra fa ny avy ao amin'ny distrikany Bialanana amin'izao fotoana izao fanondranana VATOSOA tsokosoko VATOSOA miisa 9 kg mahery saika ahondrana notratehaky ny fadintseranana teny mamory ivato tamin'ity androandroany ity teratany Malagasy miisa 4 mianadahy sy Sri Lanka iray no voaroro fa nanao hosoka teo amin'ny fanambarana ireo vato saika ahondrana ireo rehefa vita ny expertise dia voamarina fa Pierre Gem ireo vato ireo fa tsy labradorite cristal sy quartz araky ny voalaza ao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo araky izany ara dia nogiazana vetrany ireo vato ireo ary ho ampiarina ny andinin-dalàna mifehy ny fadintseranana mahakasika ny fanaovana hosoka hoy ny directeur général des douanes Madagascar eo amin'ny tafika Malagasy nanome fitaovana hanatsarana ny asan'izy ireo ny ministra tamin'ny androandroany 10 janoary 2024 tao ampahabe no nanomezana ireo fitaovana entina hanatsarana ny kalitaon'ny asa manerana ny faritra manomboka amin'ity taona vaovao ity fitaovana teknika isan-karazany toy ny serveur laptop routeur switch miisa amina 700 mahery anohoany no natolotry ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Rakoto John Joshua nandrisa ny fiaonany voalohany 2024 izay nirahany tany mireo tompony ndraikitra ambony isan-tsokajiny tamin'ity taona ity isitraka izany fanomezana izany iresoko ny mpanabeazana sy ivontoerana maro mirafitra amin'ny ministera sy etat-major ireo fitaleavana sy sampandraha samihafa ary ireo toeram-pitsaboana ihany koa ny amaranantsika azy dia fantatra fa ity taona ity dia 770 andro satria tafiditra ao anatin'ny taona bisextile izy ity ka noho izany 770 ny andro ao anatin'ny taona iray raha 570 ihany izany raha ny taona hafa ka ny volana febroary no manatombo andro iray amin'ity taona ity hisy izany ny 9 febroary amin'ity taona ity satria ny taona bisextile moa dia tsy inona fa ireo taona azo zarena efatra toy ny taona 24 raha azo zarena zato nefa izy dia sy taona bisextile na azo zarena efatra azy toy ny taona 700 ary ny 300 azo lazaina ho taona bisextile ihany koa ny taona azo zarena zato raha azo zarena efajato ihany koa toy ny taona 700 hanorenana ny fotoana mihoatra eo anelanelan'ny année calendaire commune izay manana andro 570 sy ny année solaire izay fotoana hiodinan'ny tany manodidina ny masoandro izany hoe 570 izay mitotaly 220 andro no antoniny ny taona bisextile izay sy zay ara tomko lasy tomko vava maranako an'ity vidéo antsika ity manasitsika rehetra nanao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravana ndreny hevitra ireny navatsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroatrany abone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misisy tao Malagasy tomko lasy tomko vavy mangasitraka dia mirary soa
fitiavako anao tsy mio vomaika me mito sasany anao tsy falovy anao zao jiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsy izaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao adala za tsy agne fanao iolaniko J'étais